أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته falnitenne manatany arahaba ho antsika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity fampatsahivana mahakasika ny finoana islamo ity. Manaraka an'izany dia faly ny tenanay miarahaba antsika rehetra fanahatratra ilay andro malaza, ilay volana izay nandrasantsika nandritra amin'ny fotoana maromaro ka tonga izy amin'ity androany ity. Ny zoma dia andro voalohany amin'ny volana Ramadan. Izany dia efa manambara ny mpino Islam rehetra fa fiatomboana tsara ny fiatomboan'ny volana Ramadan amin'ity taona 2020 na 1441 ity. Satria ny andro zoma anisan'ny andro lehibe amin'ny finoana Islam. Ary zay ihany koa no nandoany zany volana Ramadan zany. Ary mety ho zay ihany koa no iafarany zany volana Ramadan zany. Midika zany fa Ramadan tamin'ity taona ity dia spesialy ho antsika rehetra. Natomboka ny andro zoma ary mety hifarana ihany koa ny andro zoma, anisan'ny andro izay tiany Allah no safidiny ho antsika mpino Islam. Manoloana an'izany dia ny tenako sy rehetra mpiara-miasa, mpikirakira rehetra dia faly miarahaba antsika mpino Islamo manerana an'izao tontolo izao tsy ankanavaka, ary indrindra ny mpino Islamo malagasy izay monina eto Madagasikara sy izay monina any ivelany Madagasikara rehetra. Eto ihany koa zay dia mandefa fisorana manokana ho an'ny mpitantana rehetra ato amin'ny fahitalavitry ny TVM. Satria nahoana? Nanome antsika anjara mpitenenana isanandro mandritra an'izany volana Ramadan izany. Finiavana lehibe ary fankatoavana lehibe nataon'izy ireo ka amin'ny maha-olombelo atsika dia tsy maintsy misaotra azy ireo, manomboka amin'ny ministra ny serasera, ny tale général ny ORTM, ny tale général ny TVM, ary ny mpitantana rehetra isan'ny ambaratonga sy ireo teknisianina sy ireo rehetrarehetra zay ato amin'ny TVM andefasana fisaorana manokana izy ireo tamin'ny fankatoavana sy fanomezana n'ity émission spéciale Ramadan ity. Manaraka an'izany dia tsy hainay ihany koa tsy hisaotra antsika rehetra zay mavitrika miaino amin'ity fifampatsiahivana atao isanandro ity. Azonay avokoa ireny SMS antso zay ataontsika reny, ary mbola hifampy resaka eto foana isika ary ifandray eto foana antsika amin'izany. Iteboka tiako horaisina amin'ity voalohany volana Ramadan ity dia teboka anankiray fotsiny, fampatsiahivana anankiray fotsiny. Tsy inona izany fa ny fandefasanao fisaorana sy ny fankasitrahana any ilay nahary an'izao tontolo izao tamin'ny fahatraranao ny volana Ramadan. Mety antanintena isika hoe fa inona foana ary n'ity fisaorana sy fankasitrahana ty. Tadidio fa ny volana Ramadan dia tsy volana tahaka amin'ny volana rehetra. Insha Allah mbola ho hitantsika fanazavana ireo zavatra mampiavaka an'izany volana Ramadan amin'ny volana hafa izany. Fa tiako tsindrina kosa, ny volana Ramadan dia tsy mitovy amin'ny volana hafa. Volana Ramadan misy ny fisokafany lanitra ary tsy mihidy mihitsy izy amin'izay fotoana zay. Misokatra amin'ny paradisa, mikatona ny afobe, ary ihany koa mifatotra ny devoly zay manelingelina ny mpino Islam sy ny vahoaka rehetra mpanatanteraka an'izany fifehezana izany. Zay no anisan'ny zavatra tsara tadio raha lasana bavy anatin'ny finoana Islam. Fa ny fahasoavana anankiray tsy fantatrao, tsy tsapanao mihitsy raha tsy efa miala eo aminao izany fahasoavana izany. Ny fahasoavan'ny fahasalamana tsy tsapanao raha tsy efanao marary. Ny fahasoavan'ny fanananao fotoana tsy tsapanao raha tsy efanao meo miala aminao na sahiran-davanao, tsy mana fotoana na dia 2 minitra eo vao tsapanao hoe hay fahasoavana iny zavatra iny.
ny fahasoavan'ny fananam-bola tsy tsapanao raha tsy efanao manomboka mikorosofahana ny fiainanao ka lasa matiantoka anao na fahity ianao am'izay fotoana zay. Izany rehetra zany dia efa voalaza andreo manam-pahaizana. Ka tsy tsapanao ihany koa ny fahasoavana zany fifehezana sy ny fahatraranao ny volana Ramadan raha tsy efanao marary mandamaka eo am-pandriana tsy mahavita miara mifehy amin'ny olona rehetra zay vao tsapanao hay tao anatin'ny fahasoavana zao. Ka izany fahasoavana lehibe nomeny Allah subhanahu wa ta'ala. Zao sy ianao voasafidy ho isandreo salama vatana, salama saina, salama ny rehetrarehetra ary mahavita manatanteraka an'izany fifehezana zany satria ny fifehezana dia anisan'ny andro fahatelo na fahaefatra amin'ny volana amin'ny finoana Islamo izay ifaharan'izany finoana Islamo zany, izay manana valisoa zay tsy fantantsika fa izy tompo Allah subhanahu wa ta'ala izy rery ihany no mahay valisoa amin'izany. Ka mahaiza anao mankasitraka, mahaiza anao misaotra ny Allah fa ny fisaoranao azy sy ny fankasitrahanao azy no ahafahany mampitombo avy ilay fahasoavana eo aminao. Allah subhanahu wa ta'ala miteny ao anatin'ny Qur'an al-Karim manao hoe wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Rehefa anao izy hiezaka anisa anireo fahasoavany Allah dia tsy ho tratranao zany, tsy vitanao ny hanisa sy handinika ny fahasoavany Allah eo aminao. Ny fahiratana fotsiny efa fahasoavana tsy misy tahaka zany. Ny fahenona, ny fahaizanao miteny sy fahavitanao miteny efa fahasoavana lehibe zany. Ka aokanao ankasitraka ny Allah subhanahu wa ta'ala indrindra tamin'ny fanomezanao ndray tombonandro ka nahatratra an'izany volana Ramadan zany. Maro ny naniry ifehy, maro ny naniry ahatratra ny Ramadan saingy misy ampahany amin'izy ireny efa tsy nahatratra an'izany Ramadan. Misy ny nahatratra fa tsy afaka manatanteraka amin'ny fifehezana. Fa zaho sy ianao nahavita nanatanteraka an'izany fifehezana zany. Ka eto ampamaranana mangataka amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala antsika izay rehetra tsy nafaka niaraka amin'ny fiaintsika tamin'ity fiandohan'ny volana Ramadan ity dia omeny Allah subhanahu wa ta'ala tombony amin'izany fifehezana izany izy ireo. Hosoratany Allah tahaka ny nifehy niaraka tamintsika. Ireo izay marary tsy salama amin'ity volana Ramadan ity mangataka amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala mba ahazo an'izany fahasalamana zany. Ireo olona sahirana hisokatra ny fahasaran'ireo ka lasa miroborobo ny fiainan'izy ireo. Ianao zay manana karazana fiasan-doha maro samihafa dia ao anatin'izany asorony Allah ny fiasan-dohanao hiatrika an'izany volana Ramadan zany itsika inshallah. Zay ngamba no fampatsiahivanao voalohany tamin'ity volana Ramadan ity. Mahaiza mankasitraka ny Allah, mahaiza anao misaotra ny Allah ary mbola mamerina ihany koa ny fisaorana anireo izay kirakira rehetra zay nanampy ny tenanay koa amin'ity fandaharana ity satria ny tenako rery dia tsy mahavita manao an'izany fa tsy maintsy miara-miasa amin'ny ekipa anankiray. Ka ireo ekipa rehetra dia hisaorana ary mbola vonona lalandava izy ireo hiaraka hamokatra ireo karazana fandaharana maro miaraka amintsika ary antsika rehetra ihany koa hisaorana mazoto manaraka an'izany fandaharana zany. Zay ngamba fandaharantsika wa jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.